Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Indray andro tao an-dakilasy dia resy tory teo ambony W ity tovolahy kely antsoina hoe Naivosolo. Nanomboka teo anefa dia voatsikaritr'ingapana be fa lasa patory an-dakilasy ity zazalahy kely ity. Indray andro dia tena velom-panontaniana ny amin'ny antony mahatonga ity toromaso lava ny Naivosolo ity, ilay ramosepampianatra ka nanontany hoe no ary Naivosolo. Sady somary nanao feo manambitamby ramose. Fa maninona se no lasa matory lava ato an-dakilasy ary hitako tena mihamalaina zany mihitsy. Tsotra dia tsotra ny namaliany Naivosolo any ramose nanao hoe tena voky loatra tompoko. Eny tokoa ry mpiaino ajaina, lesona lehibe no azontsika raisina avy amin'izany tantara izany. Raha mihinana ka mihinana ary voky dia voky ny tenin'Andriamanitra isika, nefa tsy mba mizara izany amin'ny hafa dia hiteraka fahalainana sy toromaso ara-panao antsika ny fananana izany fahamarinana tsy zaraina ho an'ny hafa izany. Ilayntsika arak'izany ny mitory sy mizara ny filazantsara an'Andriamanitra izay fanoraisintsika ka iorenantsika. Arak'izay voalaza ao amin'ny Timoty 2:2 manao hoe mahasotoa manolotra ny tenanareo amin'Andriamanitra olona voazahatoetra dia mpiasa tsy mahazo enatra, mizara tsara ny teny fahamarinana. Amen. Sakafo mahasoa, mahasalama, mahavelona, atolotry ny feon'ny fanantenana. Miarabanao manaraka trano ny fandaharany radion'ny feon'ny fanantenana. Manasanao ampitiavana izahay mba hanaraka ity fomba fikarakarana nahandro tsotra ity, ahafahanao manovaova ny fomba fahandro sy mba hampazotomana ny ankonana rehefa misakafo. Dia menofinaritra ary. Fomba fikarakarana saonjo miaraka amin'ny anana no nomaninay ho anao eto. Ka ny zavatra ilaina zany dia saonjo 1 kilao, tsy maninona na saonjo mamy kely na saonjo ramandady no ataonao, fa saonjo 1 kilao. Dia mila tsiasisa isika 1 kapoaka, menaka izay ampy ary anana izay tianao. Ireo zany no zavatra ilaina. Rehefa avonina ny zavatra rehetra dia andeha amin'izay tsika hiroso amin'ny fikarakarana ny nahandro. Sasantsika madio tsara aloha ny saonjo, dia avy eo andrahoina aman-kodiny. Rehefa masaka ny saonjo dia voasana ary dia tetehana arak'izay itiavanao azy. Ny tsiasisa ihany koa dia tsiponina mba hadio tsara, dia alona indray alina iny zany melohan'ny anokonana n'ilay tsiasisa. Ny alina iny zany dia efa alona izy. Rehefa maraina ny andro dia andrahoina mba ho masaka ilay tsiasisa ary dia potsehina mba halemy tsara. Etsy andanin'izay dia alaitsika ny anana, karazana anana izay tiantsika zany, dia diovina tsara mba hadio ary avy eo dia tetehana atao madinika. Afanaina ny menaka dia endandasinao aloha zany ilay anana. Rehefa hitanao fa masamasaka ny anana arak'izay itiavanao azy, dia arotsaka avokoa ny fangaro rehetra izay ny manana tery aloha
ny saonjo ny tsiasisa izay efa nipitsehina dia atao anatin'ilay anana dia afangaro ao daholo ireo rehetra ireo. Ny sira moa dia arakarak'izay itiavanao azy. Rehefa vita izay dia azo roso amin'izay mba ho an'ny fianakaviana. Aleo ary averina kely ny fomba fikarakarana ny anana amin'ny saonjo ity. Diovintsika tsara daholo izany na ny saonjo na ny tsiasisa na ny anana. Ny tsiasisa izany dia alona indray alina aloha dia rehefa avy eo tonga ny maraina dia andrahoina mba ho masaka dia pitsehina mba harehitra tsara. Etsy andanin'izay dia andrahoina amin'ny hodiny ihany koa ny saonjo ka rehefa masaka dia voasana ary tetehina madinika arakarak'izay itiavanao azy ny habeny. Dia alaitsika ihany koa ny anana. Rehefa voatetika madinika dia afanaina ny menaka dia endasina ao anatin'iny menaka iny ny anana. Rehefa hitanao fa mendimendy arak'izay itiavanao azy ny fahamasahany dia arotsaka amin'izay ilay saonjo voatetika sy ny tsiasisa izay efa nopitsehina teo aloha. Afangaro avokoa izany ireo rehetra ireo. Ny sira moa dia arakarak'izay itiavanao azy, ny menaka ihany koa dia torak'izay. Azonao asiana zava-manitra hafa fanao amin'ny sakafo moa raha tianao ny hanao izany. Rehefa vita izay dia vonona ny nahandro ary azo aroso ho an'ny fianakaviana. Tsotra iny fikarakarana anana miaraka amin'ny saonjo iny. Anjaranao izany no manao fampiarana raha tianao ny hanao laoka saonjo indray fa tsy andrahoina tsotra toy ny mahazatra na ihany koa mampifangaro azy amin'ny anana fa tsy anana fotsiny no atao laoka dia mahasotoa manary. Na manao fanjaniaina no nanolotra izany ho anao teto niaraka tamin'ny samina na indrindra ny lafin'ny teknika. Mandrapitafo. You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope. AWR manolotra ho anao. Feon'ny fonantenana. Baikoniza. Manasanao na manao kalebandretsikivy hiara hianatra ny tenin'Andriamanitra mandritra ny minitra vitsivitsy. Tsy nankatoy ny tenin'ny devoly anova vato tonga mofo Jesosy na dia afaka nanao izany aza. Ny farana ny fifadikana nataony ary nony izy. Mateo 7:2. Inona ny tranga raha nankatoy mibaiko ny devoly Jesosy? Andesika ivavaka alohan'ny tadiavana ny valiny io fanontaniana io. Rainay izay ny an-danitro, sokafo ny sainay ahita ny hevipetsin'ny devoly izay te handavo anay ary ampianaro anay ny fomba nandresen'i Jesosy azy. Amin'ny anarana no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Raha voavy nataon'i Jaona Batisa hasitrika tao Jordana Jesosy dia nentin'ny fanahy tany anefitra mba alain'ny devoly fanahy. Mateo 5:1. Ny fahadian'ny 40 andro sy 40 alina izy tamin'izany ka dia noana. Nolavin'i Jesosy avokoa ireo fakapanahy 3 nataon'ny devoly taminy. Andehodiny isika ny fakapanahy voalohany. Mateo 5:1. Dia nanatona ny mpakafanahy ka nanao taminy hoe, raha zanak'Andriamanitra ianao dia teneno ho tonga mofo reto vato reto. Nasain'ny devoly hanapirofo ny mahazanak'Andriamanitra azy Jesosy. Voaingana teo nefa, izany hoe teo amin'ny batisan'i Jesosy no nisy fanambarana miezinezina avy tany an-danitra nilaza fa zanak'Andriamanitra izy. Zao mivolaza ao Mateo 7:7. Ary nizao nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe, ity no zanako malalako izay sitrako. Tena zanak'Andriamanitra Jesosy ka tsy ilana fanapirofona. Fantatry ny devoly izany fa tahandavo azy tao amin'ny fankatoavana ny baikony izy.
rehefa hanoroahan' jesosy hiala tao amina demoniaka ny devoly dia zao ny lazainy. Marka 5:7 Marka 5:7 sady niantso tamin'ny feo mahery hoe moa fa ninona kory zasy ianao ry Jesosy zanak'Andriamanitra avo indrindra ô, ampianianiko amin'Andriamanitra ianao, aza mampijaly ahy. Satria Jesosy efa nanao taminy hoe mivoa amin'ity lehilahy ty ry fanahy maloto. Io Jesosy tonga olombelona io no namorona ny zavatra rehetra sady mahay ny zavatra rehetra, ka tsy ny devoly izay zavaboary voaroaka avy tany an-danitra no ibaiko azy amin'izay tokony ataony. Hoy Jesosy talohany nahatongavany ho nofo. Fa ny biby rehetra ny anala sy ny biby fiompy arivoarivo eny an-tendrombohitra, fantatro ny vorona rehetra eny an-tendrombohitra, ary eto amiko ny zava-mihetsiketsika eny an-tsaha. Raha mba nona dia tsy laza aminao, fa ahy izao tontolo izao sy izy rehetra eo aminy. Tena nona Jesosy taorian'ny fadiny ihanina, sady iainina nova vato tonga mofo, saingy tsy nanao izany izy satria fantany ny hevim-petsin'ny devoly. Ny zavakeny ireny dia niankofan'i Jesosy eo aminy, ary nangataka an'i Jesosy hanao izany mivantana izy tao amin'ny fakapanahy fahatelo. Omeny azy hono ny fanjakana rehetra eto amin'izao tontolo izao raha iankoka eo aminy Jesosy. Tena mpisandoka ny devoly satria an Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy. Namerina niadina aresian'ny Adama atao Edena Jesosy, hanina ihany koa ny fototra izany fakapanahy tokana nataon'ny devoly tamin'ny Adama izany. Fantatsika fa resy ilay razamben'ny olombelona rehetra, tsy nisy poizina ny voan'ilay azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy tao Edena, ary raha nanova ny vato tonga mofo Jesosy dia azo antoka fa tena ho mofo tsara izany. Ny zavatra tena nanandanja tamin'ireo fakapanahy ireo dia ny hoe iza no ankatoavina, iza no iankofana. Resy Adama voalohany satria nanaiky ny teniny fahavalo. Nandresy kosa Adama faharoa dia Jesosy satria tsy nanaiky ny tenin'ny devoly. Ny tsy fanekena sy ny tsy fankatoavana no fandresena tamin'ireo toe-javatra ireo. Izany hoe raha manaiky sy mankatoa ny fahavalo ianao dia efa resy. Tsy mitovy amin'ny ady rehetra ny ady amin'ny fakapanahy. Ady ny fankatoavana sy ny fiankohofana no atrehantsika. Ankatoa sy ankohoka amin'Andriamanitra sa amin'ny fahavalony izay misandoka ho mpamonjy, sarotra ny miatrika ny fakapanahy sy ny fizahanttoetra. Ny saina sy ny fo no miatrika ny ady fa tsy ny nofo amandrà. Ho fialana amin'ny olana mety ateraky ny fanarana ny marina dia matetika isika no alaim-panahana hoe mba indray mandeha fotsiny eneny tsy mijoro e. Matetika koa ny manodidina no maka fanahy amin'ny hevitra toy izany. Raha nanaiky ny baiky ny devoly anova vato tonga mofo indray mandeha monja Jesosy dia midika ho faharesena izany ary tsy ho tanteraka ny famonjenantsika. Iankina ny famonjena ny manadiady hoe baiko niza zao arahako izao, fampianarana viaiza no taizana ahy. Tena ilaina ny manao ny fanadihadiana toy izany eo amin'ny lafiny ara-pivavahana, satria mbola amperinasa ny devoly izay nakafanahany Jesosy ary manao ny fomba rehetra andresena lahatra antsika anaraka ny sitrapony. Ambaran'i Jesosy mazava tsara fa mahavelo ny fivavahana tsy mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Hoy izy ao Matteo 10:7. Matteo 10:7. Koa foana no ivavahan'ireo amiko raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy. Noho ny fahelam-potoana sy ny fahalemen'ny olombelona ary ny tetikadin'ny devoly izay mikatsaka mandrakariva ny anovany fahamarinana dia tsy mahagaga raha maro amin'ireo fotom-ponoana tany am-piandohana no efa niova tanteraka. Nanome ny fomba fisedrana ny baiko sy ny fampianarana rehetra Jesosy tao amin'ireo fakapanahy telo nataon'ny devoly taminy. Tsy inona izany fa ny hoe voasoratra hoe. Ireo tenireo an-trano no namaliany Jesosy ny devoly. Matteo 7:4-7. Eo anatrehan'ny fampianarana maro samihafa mandresy lahatra izay tao samy mifototra avy eo amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny fanontaniana tokony hapetraka amin'izy ireny dia ny hoe voasoratra sa tsy voasoratra. Ilaintsika ny mahalala ny soratra masina. Hoarin'ny apôstôly Paoly amin'ny sabatra ny tenin'Andriamanitra. Hoy izy eo amin'ny Efesiana 4:17. Ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Azadiny fa tsy ady ara-batana no atrehantsika fa ady ny saina sy ny safidy izay ankatoavina sy hotom-poina. Azo atao tsara ny mandresy satria fahavalo efa resin'ny mpamonjysika ny devoly.
ampiasao ny fiadiny dia ny voasoratra hoe hivavaka isika. Ray masina ny an-danitro, atao voateniteninao zahay ary mba hampiasa izany mba handresela ny devoly tahaka ny nandresen'i Jesosy azy. Amin'ny anarana no angatahanay izany vavaka izany. Amen. AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao. feon'ny piaino, feon'ny piaino. Nisaotranao hatrany izay manaraka tsy tapaka ny fandaran'ny radio AWR. Tafiditra soamantsara ihany koa isika ao anatin'ny fandarana feon'ny piaino ka dia mirarisoanao anaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany. Miaraka amintsika eto ny namana Elion izay solontenan'ny AWR eto amin'ny ranomasimbe Indiana. Miarabanao Elion. miarabanao Nary, miaraba koa ny piaino ny fandaran'ny radio AWR amin'ny teny malagasy manirana ny tany. Tonga eto anao namana Elion solontenan'ny AWR eto amin'ny ranomasimbe Indiana. Reto misy fantaniana vitsivitsy mba tena tian'ny piaino fantatra izany hoe AWR zany. Ny hoe AWR dia fanafoezanteny ary ny fanalavana azy dia izao Adventist World Radio, izany hoe radio Adventista manirana ny tany, mandrakotra ny tany zany, izay le hoe word. Dia adiny firy isan'andro zany Elion no mandeha ny fandaran'ny AWR. Ny fandaran'ny AWR radio anankiray moa izy io fa mandefa fandarana amin'ny teny pirenena mihoatra ny 100, mandeha 420 ora amin'ny 420 ora izy mandefa andreo teny ireo. Fa ny teny malagasy ihany no rentsika amin'ny radiotsika eto an-toerana adiny 2 isan'andro. Fa raha mihaino ny fandaranay amin'ny podcast ianao dia afaka mandre azy rehetra amin'ny teny pirenena mihoatra ny 100. Anisan'ny fantaniana napetraky ny piaino ihany koa no hoe iza ny tena mitantana nyity radio AWR ity ary aiza ny fohibeny. Misaotranao Nary a, ny fohibe ny fiangonana Adventista maneran-tany any Etazonia no tompon'ilay radio anankiray ihany izy ity tahaka ny BBC, ny RFI. Ny RFI dia fananana ny fanjakana frantsay, ny BBC dia ny fanjakana anglisy. Dia tahaka an'izany koa ny AWR dia an'ny fohibe ny fiangonana Adventista mivantana. Zareo zany no mitantana azy mivantana. Any koa no misy ny rafi-pitantanana azy. Ireo studio ampiasain'ny AWR izay miparitaka maneran-tany hamokatra ireo fandarana amin'ny teny pirenena samihafa dia tsy radio fa studio. Toerana famokarana fandaran'ny AWR tahaka ny eto Madagasikara ohatra, izay studio mamokatra ny teny malagasy. Araka ny fantatra Elion dia be deaibe ireo radio FM Adventista maneran-tany. Anarivon'izy ireny, anisan'izany ohatra ny radio Aziz Antananarivo izay tantanan'ny Fédération eto Antananarivo renivohitra zany sy ny manodidina. Eo ihany koa ny radio Aziz Tomasina izay fananan'ny Fédération Adventiste any amin'ny faritra Atsinanana. Eo ihany koa ny radio Antson'ny Filazantsara izay fananan'ny Fédération Fiangonana Adventista any Antsiranana sy ny maro samihafa. Efa saika misy radio avokoa zany ny Fédération Adventista eran-tany. Inona zany Elion no antony nananganana ny fohibe ny fiangonana maneran-tany ny AWR? Tena tsara dia tsara izay fanontaniana izay a, tsotra ny antony. Tsy teto Madagasikara akory no niandohan'ny AWR na ny radio AWR. Tsy mbola nisy ireny radio FM ireny izay tantanan'ireo Fédération Adventista misy azy eto an-toerana dia efa niasa teto Madagasikara ny radio AWR. Tamin'ny taona 1979 no nanomboka ny asany ny radio AWR ary mbola isy angamba ny fotoana ilazana ny tantarany AWR. Ny faharoa dia izao misy karazany ny onjam-peo ny tena fantatry ny olona moa dia ny akaiky azy indrindra dia ny radio FM izany.
reny zany da tafiditra ao anatin'la fitaovantserasera média du proximité amin'ny teny frantsay, zany hoe fitaovantserasera ahafahana mifandray amin'ny mpiaino azy akaiky, natao an'ny faritra voafetra. Ohatra hoe ny radio FM eto Antananarivo dia faritra Antananarivo sy ny manodidina ihany mandray azy. Dia ny FM Antsirabe ohatra dia ny faritra Antsirabe sy ny manodidina azy ihany. Ny any Antsiranana dia ny faritra misy any le FM eo Antsiranana sy ny manodidina azy ihany, zay le onjapeo FM. Tsara dia tsara ny onjapeony fa voafetra. Misy kosa ny onjapeo onde courte. Tsy araka le hoe courte le izy, fa tena mahatakadavitra io zany no afaka mandeha lavitra indrindra. Afaka ohatra hoe eto Madagasikara ny radio Nederland teo aloha na ny M Globe amin'izao fotoana izao zay toerana fampelezam-peo iraisam-pirenena dia afaka mandefa fandaharana miainga eto Madagasikara tonga makany Azia. Hitantsika amin'izany ny faritra mety ho tratran'ny onde courte. Dia io zany fitaovana anankiray ampiasain'ny radio mondialina rehetrarehetra tahaka ny BBC, ny RFI, La Voix de l'Amérique ary ny AWR. Ny onde moyenne dia onjapeo antenantenany, zay ngamba ny ilazana azy, mety mandrakotra région vitsivitsy ndray miaraka. Mitovy amin'ny onde courte ihany izy fa tsy lavitra ny faritra tratrany, fa lavitra kokoa noho ny an'ny FM zany. Ny radio AWR zany dia naorony foibe adventiste any États-Unis mba ahafahana manao ny antsoina hoe pénétration évangélique, zany hoe famakina lay ny fitoriana filazantsara amin'ny alalan'ny onjapeo any amin'ny faritra tsy tafiditra ny kristianina mihitsy. Ao anatin'izany ny faritra ambonin'ny Afrika iny miditra makany amin'ny faritra misy anjareo silamo, hindou ary ny boutiste, mipakatra ny Japon zany. Ao ny misy ny roapatelon'ny mponina eto ambonin'ny tany. Tsy tafiditra ny tongotra kristianina mihitsy tany teo aloha. Voatsela akory zay, anisan'izany ny firaisana sovietika, kanefa tafiditra soamatsara amin'ny alalan'ny onjapeo. Amin'izao fotoana izao dia efa be dehibe ny fiangonana kristianina miorina ny faritra ao amin'io faritra io. Fenêtre 1040 moa ny ilazana n'io faritra io amin'ny alalana azy maneran-tany. Ankoatran'izay dia manampy ny tany mahantra tahaka ny aty Madagasikara ny radio AWR amin'ny fandrakofana ireo faritra zay sarotra tratrarina, sarotra idirana, sahala amin'ny faritra Remena Bila ohatra. Any zao dia misy fiangonana mijoro dahalo ny ovafo, kanefa tsy mbola nisy pasteur zay tonga tany. Nahafantarana an'izany dia ireo mpitsabo mpanampy zay miasa any amin'ny faritra any manao tantitra aty aminay, reny no afaka makany satria mitsabo ny dahalo dia tsy mampaninona ny dahalo raha mandeha any. Kristiana izy ireo dia ireo no mahafantatra hoe misy olona mivory miara-mivavaka isa-tsabata vokatry ny fianonana ny radio AWR amin'ny alalan'ny onjapeo matakadavitra. Ka eto toerana zany dia ilaina amin'izay fomba zay koa izy. Ary tsy eto Madagasikara irery no misy ny malagasy miaino ny fandarantsika, zay ny antony fahatelo, fa be dehibe. Ka noho izany dia ampiasainy daholo zany ny fomba rehetra mba hampitana afatra amin'ny alalan'ny onjapeo atratrarana ny karazan'olona rehetra maneran-tany. Ka ny teny malagasy ao anatin'io radio io dia natao hoen'ny malagasy rehetra maneran-tany, ary tena be dehibe ny mpiaino ny AWR amin'ny teny malagasy maneran-tany. Tsara ny alalantsika fa alalana iraisam-pirenena moa zany no ahafahanay mandrakotra an'izao tontolo izao. Ny radio FM eto Madagasikara dia alalana avy amin'ny fanjakana malagasy, fa ny radio AWR dia alalana iraisam-pirenena avy amin'ny firenena mikambana mihitsy, misy sampandrarah miandraikitra an'izay no ahafahana mandrakotra an'izao tontolo izao. Misaotra anao Elion, mazava tsara, fa azonao lazaina fohifohy ve aminay ny tantaran'ny radio iraisam-pirenena na ny AWR? Misaotra anary be dehibe tokoa ny mpiaino mangataka an'izay dia omentsika fahafampo. Tsy afaka mameny antsipiriny sika fa zay everina fa tokony ho lazaina amintsika ao anatin'ny fotoana ananantsika no zaraina eto. Tany amin'ny taona 1,790 volana oktobra tamin'izay, oktobra 1,790 no niforona ny radio AWR. Fandarana mandeha amin'ny onde courte, mandeha adiny 12 isan-kerinandro no nalefa
nanerana ny eropa sy ny firaisana sovietika teo aloha tamin'ny teny pirenena folo samihafa tamin'izay fotoan'izay. Tamin'ny taona 5 dia efa natratra 20 indray ny teny pirenena nampiasaina, zany hoe ampiakarina foana zany ny isan'ny teny pirenena arakarak'izay azo atao. Tamin'ny taona 7 indray dia nanomboka nampiasa teny pirenena folo samihafa be mpampiasa indrindra andrakofana ny Azia indray ny AWR. Tamin'ny 7 dia nandrakotra ny Amerika Fovoany sy Atsimo amin'ny teny pirenena be mpampiasa ny amin'izany faritra izany koa ny radio AWR. Tamin'ny taona 3 dia nanomboka nandefa fandarana tatsy Afrika tamin'ny teny Anglisy sy ny teny Frantsay ny radio AWR. Tamin'ny taona 5 dia natsangana ny fampelezam-peo matanjaka nandrakofan'ny AWR ny Chine sy Japon ary Korea, miainga avy any Guam zany, toerana anankiray manana ny lazany amin'ny fampelezam-peo matanjaka indrindra ny faritra iny naorin'ny radio AWR ahafahana mandrakotra ny faritra lehibe iny. Tamin'ny taona 7 dia afaka nandrakotra tanteraka ireo mponina miisa 7 lavitrisa faingo 500 any Azia ny radio AWR rehefa no amafisina ny tanjaky ny émetteur miainga avy any Guam. Tamin'ny taona 7 dia afaka nandefa fandarana miainga avy ao Rosia ny AWR. Teo aloha dia avy tany ivelan'ny Rosia tamin'ny alalan'ny onjam-peo matakadavitra na ny onde-courte no nidiran'ny filazantsara tany. Fa nanomboka teo dia afaka nandefa fandarana miainga avy ao Rosia ny radio AWR. Zay fampelezam-peo kristianina voalohany afaka nijoro tany Rosia taoriana naravan'ny firaisana sovietika. Ny taona 5 dia nihitatra ny fahafahan'ny radio AWR nandrakotra faritra maro tany Rosia sy Ukraine. Niara-niasa tamina tambajotra na réseau nasionaly izay nisy radio hatrany amin'ny 700 ny radio AWR tamin'izay fotoan'izay. Dia hitantsika ny vokany amin'izao fotoan'izao any amin'ny faritra sovietika sy Ukraine, marobe ny olona vita batisa any an-toerana. Be dia be mihitsy ny membre adventista any amin'ny faritra iny. Feno 5 taona katroka ny AWR tamin'ny taona 7 Ary izay moa zany rehefa manamarika n'ireny taona manokana ireny fa 20 taona, fa 5 taona sy ny sisa, dia asa no anamariana an'izany. Asa manokana izay misongadina mihitsy tamin'izay fotoan'izay no nahafahany AWR nanampy teny pirenena vaovao ho ampiasaina. Anisan'izany ny teny malagasy. Tamin'ny taona 7 zany no tafiditra tao amin'ny radio AWR ny fandarana amin'ny teny malagasy. Nahatratra 570 nisan'ny teny pirenena nampiasainay nanomboka teo. Ny radio AWR ny radio raisam-pirenena nampiasa teny pirenena be indrindra hatramin'izay ka hatramin'izao. Namana Elion, anisan'ny etaetan'ny mpino maro no hoe nahoana ny tsy mandefa fandarana mandritra ny andro ny AWR? Fantaniana verimberina tokoa zay. Mandefa tokoa zay 420 ora amin'ny 420 ora fa miteny pirenena samihafa mihoatra ny 100. Radio rainy izy io fa mandefa teny pirenena be dia be. Fa ny teny malagasy no hanaovana tsindrim-peo manokana ho antsika malagasy. Fa raha manana fitaovana ahafahana mifandray amin'ny internet ny olona anankiray na amin'ny telefona na amin'ny ordinateur dia afaka mandre tsara ireo teny pirenena ireo amin'ny fotoana rehetra ilany azy. Ankoatran'izay dia tsara ny alalantsika fa samy manana ny tanjona kendreny ny radio rehetra, na samy radio evangelika aza, raha samy radio ara-pilazantsara aza. Dia mifanaraka amin'izay koa ny fandarana lefany sy ny fotoana andefasana azy. Inona ary arak'izany ny tanjona kendren'ny AWR? Ny tanjona kendrena moa zany dia ny itoro ny filazantsara maneran-tany amin'ny teny pirenena ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra. Voalaza ao amin'ny Apokalipsy 4:10 manomboka eo amin'ny 9:9. Eo amin'ny lafiny ara-teknika dia faritany antsoina hoe ligne éditoriale ny asan'ny radio anankiray, ny fandarana alefany zany.
eo am'sehitra iraisam-pirenena ho an'ireo radio iraisam-pirenena dia misy ny antsoina hoe mission statement na ny déclaration de mission zay zany no ilazana azy zay mamariparitra ny antony nananganana an'ilay radio sy ny tanjona kendreny ny faritra nahazoany alalana ny radio na ny televizion iraisam-pirenena sasany ohatra dia tsy maintsy mitondra ny anaran'ny tompony mihitsy ny BBC British Broadcasting Corporation ny hoe British dia anglisy zany zay maneho am'izao tontolo zao hoe iza moa ny anglisy ary mivoy ny kolotsaina anglisy ny politika anglisy fomba fijery anglisy etam-barotra anglisy raha vatanina ny resaka ny hoe RFI dia Radio France Internationale andikany any frantsay io logo fotsiny hoe ahitanao ny vaovao rehetra manero an-tany fa saingy amin'ny fomba fijery ny frantsay azy no hainonao azy mivoy zay fomba fijery zay ary tanjony dia ny mba atonga ny mpiaino azy anana ny fomba fijeriny koa fa tsy hoe mandefandefa fahatany an'io manero an-tany amin'ny vola tapitrisana isa-taona akory izy manana tanjony mazava izy ary zany rehetra zany a dia misy akony amin'ny politika iraisam-pirenena mihitsy ny fandefasany an'ireny fandaran'ireny zay ny tanjony RFI ho an'ny frantsay ary zay ny tanjony BBC ho an'ny anglisy dia tahakan'izany koa ny voix de l'Amérique an'ny amerikana zay mandrakotra ny faritra rehetra manero an-tany amin'ny onde courte sy ny internet manana ny tanjony avokoa reny rehetrarehetra reny dia ivoy ny fomba fijeryn'ny firenena sy ny kolotsaina misy azy ary ho lasa kolotsain'ny firenena hafa mihitsy lasa fotokevitra ny firenena hafa mihitsy ny fotokevitra zareo dia manjary manana ny maizy azy izy eo anatrehan'ny firenena zay tsy matanjaka tahaka azy misy tanjona raha tsy ilaza afa-tsy izay fotsiny sika manana tanjona mazava tsara arak'izany reny radio reny fa tsy sanatriana tsangana mba handrotsirotsy anao fotsiny amin'ny radio tsotra dia hoe ligne éditoriale moa zany no ilazana azy fa eo anivon'ny fitantanana manero an-tany dia manana ny antsoina hoe déclaration de mission mazava tsara ny AWR fanambarana hiraka zany manorotsolotra ny fomba fiasany tanjona kendreny dia tsy maintsy mifanaraka amin'izay koa zany fomba fiasany misy tanjona mazava zay tsaraina amin'ny résultat na ny vokatra andrasana ny asa tsirairay atao amin'ny radio AWR ny antony fisiany AWR dia asa fitoriana filazantsara manero an-tany averina indray zay sy ny fampandrosoana ny olona amin'ny maha olona azy manontolo tsy pio tsara le hoe fokom-pirenena sy samy hafa fiteny ao amin'ny apokalipsy 7:20 amin'ny fitoriana ny filazantsara tsy natao hotoriana amin'ny teny-pirenena na ny fokom-pirenena anankiray fotsiny filazantsara tsy ara-baiboly zany eto Madagasikara ohatra dia ilaina ny mananja ny teny samihafa ampiasaina amin'ny faritra samihafa ary izay no antony tsy ahafahan'ny radio AWR koa mandefa fandarana mandritry ny andro eto Madagasikara misy foko 12 mahery eto ka raha tiantsika ny ampita afatra amin'izy ireo mazava tsara amin'ny fandarana mivelatra lavalava kokoa zany dia amin'ny alalan'ny FM manaonaovana an'izay izay no mahatonga anay manohana ireo FM rehetra manerana ny Madagasikara arak'izay azonay atao fa ny fandarana amin'ny teny malagasy ofisialy dia aleo voafetra ihany sady fandarana standard izy io tsy afaka mamaly ny filan'ny mpiaino amin'ny atsipriany any amin'ny faritra fa ny FM no afaka manao an'izay ahoana zany ny fiarahanareo miasa amin'ny fifandraisan'ny AWR amin'ireo radio eto an-toerana na ny hoe FM ia araka ny efa nlazaina teo dia efa tamin'ny taona 1977 ny radio AWR no niditra teto Madagasikara zany hoe nampidirina tao amin'io radio io ny teny malagasy ny fandarana feon'ny faminaniana ihany zay nindramina tao amin'ny radio nasionaly malagasy no fandarana adventista zay nisy talohan'izay fa tsy mbola nanana radio manokana ho azy ny adventista teto Madagasikara fa ny radio AWR no nampiditra ny teny malagasy tao anatin'ny fandaranya dia afaka nandrehan'izany taty Madagasikara dia nanomboka hatreo dia efa nieritreritra zay hoe ahoana ny ananganana FM eto Madagasikara FM adventista zany
dia tamin'ny taona 7 zay dia nanomboka nanao fanentanana nikaroka ny fomba rehetra ananganana ny radio oasis voalohany teto Antananarivo. Dia tamin'ny faraparan'ny taona 7 dia efa nanao andrana, ary tamin'ny taona 2000 no tena nanomboka ara-dalàna ny radio FM oasis teto Antananarivo. Fa nindranindran-dalana tamin'izay koa ny FM Sambatra Sady Salama, radio Sambatra Sady Salama tao Ambositra, izay azo lazaina aza hoe nanomboka talohan'ny oasis Antananarivo mihitsy, fa tamin'ny fitaovana kely dia kely vita tanana nanaovan'zareo azy, mbola voatahiriko an-tsary izay émetteur kely natao tanana izay. Taoriana kelin'izay fotsiny dia nanomboka koa ny radio Antso ny Filazantsara tany Antala. Dia amin'izao fotoan'izao moa zany efa eo amin'ny 40 eo ny FM Adventiste manerana ny Madagasikara, ka tena tsy hoe miara-miasa fa nanomboka ny asan'ny FM eto Madagasikara mihitsy zany ny radio AWR. Ary amin'izao fotoan'izao zahay dia mbola miezaka manampy an'izy ireo araka ny fahafahany eo ampelantananay. Voalohany amin'izany ny fanofanana, isaky ny misy fanofanana karakaray ny radio AWR dia antsoina foana ny solotenan'ireo FM ireo miofana. Ankoatran'izay dia nomena fitaovana ny radio oasis teto Antananarivo, dia isorako manokana eto ny Fédération Madagasikara Fovoany rehefa nahazo an'ilay FM voalohany nanjary resy lahatra nanitatra n'izany FM zany mifaritra maro tao anatin'ny Fédération Madagasikara Fovoany. Ary amin'izao fotoan'izao dia efa mivoaka ny faritry ny Fédération Madagasikara Fovoany mihitsy ilay hoe radio oasis. Ny antony moa dia tsotra ihany satria tsy afaka mamoaka lisansa vaovao fa ahafahana manangana FM vaovao intsony ny fanjakana dia voatery tsy maintsy nampiasa ny lisansa efa nisy ny fiangonana, dia inona atao extension. Takan'izany koa ny any amin'ny faritra Diego teo aloha, ny antsiranana teo aloha, any Antala, ny Antso ny Filazantsara Antala no ny hitatra nakany amin'ny Nosy Belleville ao antsiranana ville any Andapa, dia mbola hitatra makany Ambanja sy ny faritra hafa takany Ambilobe ohatra. Reny zany antsoina hoe extension ny Antso ny Filazantsara avokoa ao Antala, ny any faritra antsiranana taloha dia extension ny radio oasis nanaovana ny ety Antananarivo sy Fianarantsoa ary Tuléar, satria izay no ahafahana mandefa radio any. Tianay ny manamarika fandraisana teo izay fa mandefa ny ampahany amin'ny fandaranay ny FM Adventiste sy tsy Adventiste koa aza manerana ny Madagasikara sy ny any ivelany. Tsy zanam-pandaran'ireny FM ireny akory ny fandarana vokarinay, tsy zanam-pandaran'ny FM oasis na ny FM Antso ny Filazantsara, fa tena fandaran'ny AWR mihitsy, fa mandeha amin'ny onjam-peo FM mba ahafahan'ireo olona izay zatra miaino amin'ny onjam-peo FM miaino an'izany eo amin'ny faritra misy azy. Tsara ny alalantsika an'izay. Tato ato zao dia nisy FM enina misesy izay nomenay fitaovana complet, fitaovana feno mihitsy zany, hatrany amin'ny pylône, hatrany amin'ny panneau solaire, hatrany amin'ny fitaovana ho an'ny studio de diffusion sy ny studio de production. Fitaovana feno zany ohatra ny any Besalampy ho an'ny faritra Mahajanga, any ny tiany asiany azy dia napetraka tany dia any Antalana no nametrahana anankiray nomeny AWR zany ho an'ny faritra Antsiranana, dia any Tomasina, ny any Tomasina, any Fianarantsoa, ny any Fianarantsoa, dia ao Antsirabe ny eto amin'ny Fédération Madagasikara afovoany no nifidiny asiany azy. Raha sitrapon'Andriamanitra izay dia mbola hanome fitaovana ho an'ireo mbola tsy nahazo. Raha sitrapon'Andriamanitra ka misy ny fahafahana dia entsika mbavaka moa ny fahafahana manao an'izay. Namana Elion akoatran'ny radio, inona koa ny fitaovana ampiasainareo mba hanapahariana n'le filazantsara? Misaotra indrindra nary, tsy ny radio ihany no ampiasainay fa mampiasa fitaovana samihafa zany zahay. Tsara ny alalantsika fa mampiasa hatrany amin'ny satelita zany zahay mba ahafahana manatratra ireo faritra izay faritra mandroso maneran-tany tahaka ny Australie, États-Unis sy ny sisa. Fa any amin'ny faritra ambanivohitra izay mety sarotsarotra na ny azon'ny radio aza dia mizara fitaovana izahay izay misy rakim-peo
misy ny filazantsara feno ny baiboly ray manontolo ataona ao amin'ny teny malagasy dia misy boky koa tahaka ny antsoina hoe hery mifanandrina ny dio amin'i Kristy ary fitoriana filazantsara mitohitohy ao anatin'ny antsoina hoe megavoice no anaran'io fitaovana io dia aheliny AWR manero an-tany zany arakaraka le firenena misy azy zany ny teny pirenena tao ao anatiny. Fanampin'ireo fanazavana rehetra efa nomena teto mikasika ny AWR satria marobe nareo no manontany amin'ny alalan'ny SMS na ny Messenger ny fomba samihafa be dehibe misy ireo miantso mivantana hoe azonao azavaina aminay ve ny amin'ny asan'ny AWR sy ny sisa. Ka ho fanampin'izay efa noresahana teto zany dia tsara aloha zany alalantsika fa ny AWR dia tamin'ny taona 1,790 no nanomboka ny asany maneran tany ary ny antony nanangana ny foibe ny fiangonana adventista maneran tany azy araka ny fandresantsika dia ho famakiana lainy fitoriana ny filazantsara any amin'ireo faritra izay tsy azony kristianina idirana. Feno 50 taona katroka no ny asan'ny AWR maneran tany 50 taona ary ny idirany teny malagasy ao anatin'izany AWR izany dia efa nahatratra 520 taona izay efa tamin'ny taona 1970. Tsy misy fanompompivavahana manokana ankalazana an'izany fa ny fomba nentiny AWR mankalazana izany dia ny fanaovana asa fitoriana manokana maneran-tany ary ny afatry ny anjely telo mivantana mihitsy no toriana amin'izany. Ampiasaina daholo ny fitaovana rehetra ny fomba rehetra mba hatratrarana ny olona rehetra ny fokom-pirenena rehetra ny samy hafa fiteny. Misy faritra ohatra izay tsy mbola tratra afa-tsy amin'ny ondokorta saika ny atsasaka Madagasikara ohatra be dehibe ny faritra tsy tratra afa-tsy amin'ny ondokorta dia mbola ampiasaina ny ondokorta mba hafana mandatratra an'ireny olona ireny. Misy indray faritra izay tsy mampiasa ondokorta intsony kanefa dia mbola be dehibe ny mihaino ondokorta gaga isika raha ilazana fa mbola mahatratratra any amin'ny 300,000 ny olona ny Etazonia ohatra dia mbola mankafy ondokorta. Na izany aza dia maro amin'izy ireo nefa mampiasa ny fiainona amin'ny alalan'ny satelita ary dia misy satelita 5 ampiasaintsika mba hafana manatratra an'ireo tanàn-dehibe rehetra maneran-tany izay zatra mampiasa internet. Fa eo dia eo tokoa reto antsoina hoe médias sociaux reto izany hoe ny Facebook, ny Twitter sy ny sisa izay be dehibe koa no mampiasa azy dia ampiasaintsika amin'ny fomba manokana mba hitoriana ny filazantsara ary izay ny vaovao lehibe indrindra fa ho an'ny mpampiasa telefona. Misy le antsoina hoe cellphone evangelisme izany hoe fitoriana ny filazantsara amin'ny alalan'ny telefona. Efa ntaonany maromaro izay no nanomana ny AWR an'izay ka na tsy manana fa tsy telefona izay ahafana mandefa SMS azy ianao dia efa afaka mandray anjara. Ho atoro anao ny fanaovana an'izay eo koa ireo izay tsy manana vola firy fa vola kely ihany mba ahafana mampiasa ny système Android na ny iPhone izay ananany zany mba hitoriana ny filazantsara amin'ny alalan'ny telefona dia ho atoro antsika koa ny fomba anatanterana an'izany. Ny AWR moa dia efa manokatra toerana foibe fitoriana filazantsara amin'ny alalan'ny teknolojia moderne antsoina hoe centre d'évangélisation digitale atraizatraiza ary raha sitrapon'Andriamanitra dia ho tanterahana aty amintsika koa zany. Ary hamarana koa azy misy ny antsoina hoe application an'ireo mpampiasa telefona dia azonao atao zany ny maka sahady ny application ny AWR maimaimpona ao anatin'ny Play Store na Apple Store dia ao ianao zany mitadiny hoe AWR 360 AWR 700 zay no karoanao ny mora hita kely dia alainao dia azonao ampiasaina soamatsara be dehibe ny tombontsoa azonao indrindra aloha ho antsika izay mahay teny anglisy. Efa misy fandarana be dehibe amin'ny teny pirenena betsaka ao anisan'izay ny teny malagasy fa ho atsofoka tsikelikely ireo zavatra samihafa izay tsy mbola vita amin'ny teny malagasy
izay no ela fa alaohery aoka isika hovonina isan'andro hilaza ny fanantenana ao anatsika ary arotony fotoana mbola ny men'andriamanitra antsika hitoriana ny filazantsara fa ho avy dia ho avy tokoa ny fotoana izay tsy hafahana manao an'izany ntsony na tia hanao an'izany mafy dia mafy aza koa mandiana dia ny malainao ny fiteny fa rehefa hazoto ianao dia tsy ho afaka intsony raha misy moa fanontaniana mbola tiantsika apetraka dia azonao ataony miantso an'ireto larana telefona ireto AWR téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62 na midira mivantana ao amin'ny page ny AWR ao amin'ny Facebook AWR Malagasy izay no anarany AWR Malagasy ny afaka mitafatafa sy mifandray ho isika hamaranako azy nary dia fisaorana ho an'ny rehetra izay miara-miasa tsy mikely soroka amin'ny fampelezana ny filazantsara amin'ny alalan'ny onjapeo ny fiangonana ny voalohany amin'izany avy any amin'ny foibe maneran an-tany ny eto amin'ny union misy antsika ny fédération tsirairay ary ny olona rehetra isorako manokana ny M Globe izay mandefa ny fandaran'ny AWR amin'ny teny pirenena 12 mandrakotra ny Afrika iray manontolo zany mipakatrany Azia ihany koa miroso miazakazaka ny fampiasana ny teknôlôjia samihafa izay ampiasaintsika avokoa dia isoran'Andriamanitra fa afaka mampiasa ny reny isika angatahana ny piaino rehetra nizaniza tsy ankanavaka mba ampafantatra ny namany ny fisiny zany fitoriana filazantsara amin'ny onjapeo zany mba ho famitana ny fitoriana filazantsara aingana anafanganana ny fivian Jesosy indray tsy ho ela eny amin'ny raolanitra misaotranao namana ely ao nitondra an'izay resadresaka izay makasitraka ny piaino ihany koa niaraka tamintsika teto nandritra an'izay minitra maromaro ny raha nateto izay misaotra namana anary manao mandra-peona vetivety ho amin'ny manaraka indray ny namanao Elion ndre mitanso Kuaniwan iradio manerantan lefeunifa alantena ni tundratu kiazava inzemana kuaniwan iradio manerantan lefeunifa alantena ni tundratu kiazava Alisson Avila vidavitra namakia bakabaka izaninu azelite elopitu jaafatra injutunga mina kararau tizauriza fa uturi iyamina itifila sariti izao tuturizao avijay Kristi. Akoatra ny fiainona amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isan'andro amin'ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Dia faly mitafatafa aminao amin'ny alalan'ity fiarah-mianatra ity indray ny mpiara-mianatra aminao Eliandre Mitanso. Mikasika ny Jona no andraisantsika lesona mandritra ny andro vitsivitsy. Amin'ity anio ity dia ny fandosirany Jona no hojerentsika akaiky. Nandositra Jona. Rehefa nahazo antso avy amin'Andriamanitra izy dia nandositra. Andao vakiantsika mihitsy aloha ny zavatra niseho, vakiana dia hovaliantsika avy eo ny hoe nahoana Jona ny nandositra.
vakitsika zay volazo amin'ny jona toko voalohany andiny voalohany ka hatramy fahatelo. Jona toko voalohany andiny voalohany ka hatramy fahatelo. Ny nanoran'Andriamanitra Jona ka Ninive sy nandosirany ary nanjo azy noho izany. Ary tonga tamin'i Jona zanaky Amitahy ny tenin'i Jehovah nanao hoe: mitsangana makanisa Ninive ilay tanàna lehibe ary miantsoa ny amin'ny amelezana azy fa tafakatra eto anatrehako ny faharatsiny. Ajantsika kely eo aloha. Na inona asa nataon'i Jona tamin'ny fotoana io dia nampiato an'izany tamin'ny fomba mahery vaika ny antson'Andriamanitra. Toizantsika ny vakiteny. Andininy fahatelo. Nefa Jona nitsangana handositra ho an'ny Tarsisy mba hialy ao anatrehan'i Jehovah. Ary nidina tany Jopa izy ka nahita sambo hakany Tarsisy. Dia nandony karamany ka niondrana taminy hiara-mandeha taminy ho any Tarsisy hialy ao anatrehan'i Jehovah. Miveriny indroa le hoe hialy ao anatrehan'i Jehovah. Raha mijery ny karta isika dia tena mifanipaka amin'ny lalana nasain'i Jehovah ho alehany makany Ninive mihitsy ity lalana ho alehany makany Tarsisy ity. Tsy mba niato kely akory izy iresaka tamin'i Jehovah amin'ny mampaminan'i Jehovah azy, fa avetrany dia nandositra. Nefa aiza moa no ahafahana mandositra an' Jehovah? Araka ny voalaza ao amin'ny Salamo 7:30 andiny fahafito sy ny fahavalo. Salamo 7:30 andiny fahafito sy ny fahavalo manao hoe: aiza no ialako amin'ny fanahinao, aiza no andosirako tsy hoe ho anatrehanao, na dia miakatra any an-danitra aza dia ho any ianao, na dia manao ny fiaina tsy hita ho fandriako aza indro ho any ianao. Eto anefa dia niandositra an'i Jehovah ny namaika an'i Jona. Maro ireo mpaminany eo amin'ny Baiboly no nanao tahaka an'izany koa rehefa nirahan'Andriamanitra. Tsaroana ve ny ray amin'izy ireny? Raha omenanao ny toko anankiray ao amin'ny Exodus toko 4:17. Exodus toko 4:17. Izy ireny tonga ao an-tsainao hoe Mosesy. Rehefa niteny tamin'i Jehovah hoe: mandeha any ianao ro Mosesy, fa izany omba ny vavanao ka hanoro anao izay ho lazainao, dia izao no navaliny any Tompo: mifona aminao aho, irao izay tianao irahana. Magaga fa mpitarika, malaza, mpitory-teny tena mahomby nanao tahaka an'izany. Inona avy reno antony mety hahatonga antsika handany antson'Andriamanitra tahaka an'izany? Be dehibe. Ho an'i Jona dia no heveriny ho zioga mavesatra nihiraka nampanaovina azy. Hadininy angamba fa rehefa Andriamanitra ny maniraka dia izy koa no miantoka ny fombiazany asa anyrahana azy. Fa reo olana ho atrehiny, zany no nibahana milota ao andohany tao avy hatrany. Fironana maha-olombelona mihitsy zany. Zioga mavesatra ny fahitany masontsika olombelona azy, kanefa tokony ho tsaroana mandrakariva fa maivana ny zioga ny asan'Andriamanitra rehefa izy no maniraka, araka ny lazain'i Jesosy hoe: fa mora ny ziogako sady maivana ny entako. Ao Mateo 4:17. Indrisy tsy zany anefa nahitan'i Jona azy, fa no heveriny ho asa mampatahotra manahirana zany ka dia nalemona nanapa-kevitra hitady vahaolana amin'ny herin'ny sainy mba hampilamina azy. Ankoatra ny antony hafa, angamba koa nisy fankalana ny Asiriana. Fa na inona antony dia izao hoe: nanao izay andosirana izay zavatra rehetra heveriny fa mety hitondra olana ho azy izy. Nitady fitsaharana ho an'ny tenany tamin'ny herin'ny tenany izy. Nandositra ny zotra tamin'ny lalana ny fanipaka tanteraka amin'ilay toerana niantson'Andriamanitra azy ho alehany. Raha fitinina dia tsy natoky ny antson'Andriamanitra mihitsy izy zany. Fa aiza moa ilay toerana nantenain'i Jona fa ahafahany miala amin'ny antson'Andriamanitra ary ahitany fiadanam-po sy fitsaharana. Ary dia mba hanaomby tokoa ve ilay kajikajy mba ny oetreretiny. Raha vakitsika ny ao amin'ny Mpanjaka 2:4-15. Mpanjaka 2:4-15 dia tsy vao izao tsy akory ny antson'Andriamanitra ny Jona
hitondra hafatra manokana. Tamin'io fotoana io anefa dia nahatanteraka tsara an'izay nangatahany Jehovah taminy Jona. Vitany tsara niraka nampanaovina azy. Voalazo amin'ny mpanjaka 2:4. Fa inona no natonga azy nandasy nandositra tamin'ity iraka nampanaovina azy ho an'ny Ninive ity? Natao an-tranopony natao ve izy? Ireo boky mirakitra tantara sy ny momba ny arkeolojia izay fikarohana ny rakitry ny ela amin'ny alalan'ny fitadiavana ny any ambanin'ny tany any dia milaza ny amin'ny halozany ireo mpanapaka ny eo Asirianina izay nanjaka tao Proche-Orient fahiny nandritry ny taonjato 9 talohan'i Kristy. Izany hoe tamin'ny fotoana ny asan'i Jona tao Israely mihitsy. Nanafika ny Joda ny mpanjaka ny eo Asirianina 570 taona taorianan'izany. Efa resy teo amin'ny 20 taona teo eo talohan'izany Israely sy Samaria, ary araka ny fantatra dia niditra tao amina fikambanana manohitra ny Asirianina ny mpanjaka Ezekia vokatr'izany. Rehefa tonga ary ny fotoana izay hamaliana izy ireo ny Asirianina dia milaza ny tantara mampalahelo ny faravan'i Lakisy, ilay tanàna mimanda lehibe sy mahafiorina indrindra izay fiarovany Ezekia avy any atsimo ny Baiboly sy ireo boky mirakitra ny tantara Asirianina, ary koa ireo sary voasokitra teo amin'ny rindriny lapa tao Ninive. Fantatra Jona avokoa izany tantara izany. Misy soratra nataon'ny Sankiribo milaza fa baby misa 2 hetsy mahery no efa azo ny tao amin'ny tanàna mimanda 700 izay noravahany. Rehefa naka ny Lakisy ny mpanjaka Asirianina dia babo ao amanjatony sy anarivony novonoiny tamin'ny tsatokazo dia endahany velona ny hoditr'iren'ny olona ireny ny pomba ny mpanjaka Ezekia zany. Ny sisa kosa nalefa no babo tany Asiria nanao asa terivozina. Teo anivon'izany fanjakana izany nandran'Andriamanitra ny Jona ary. Tena zioga mavesatra ny fahitany an'izany. Tsy magaga raha tsy nety nandeha Jona. Mety ny fangaro ny tahotra sy ny fankalana n'ireo fahavalo ireo. Ny fantatra dia tsy natoky an'Andriamanitra Jona. Natahotra izy. Asa na efa nanao tahaka an'izany ianao. Izaho aloha dia efa nandalo toe-javatra tahaka an'izany. Fa misaotra an'Andriamanitra fa tsy nijanona tamin'izay. Inona ireny lesona tokony ho tsoahantsika avy amin'izay lesona ny anarantsika androany izay e? Tsy tokony ho refesintsika amin'izay mety ho vitan'ny olombelona ny azon'Andriamanitra atao rehefa maniraka antsika izy. Ary teo na diso hevitra any Jona. Tsy mora nefa ny mahazo an'izay fahalalana izay. Ny miaiky fa marina izany, ny miaina amin'izany. Zao tsika mianatra ara-tsaina fotsiny dia afaka miresaka ary afaka miresaka zavatra lalina noho izany aza. Fa rehefa miditra amin'ny fampiarana dia mety ny mifanipaka amin'izay no ataontsika. Ary izay no antony ampidiran'Andriamanitra atsika foana amin'ny fampiarana rehefa avy miara-mianatra lesona, satria ny fahalalana ara-tsaina tsy hanovana inona na inona, afa tsy fahalalana fotsiny. Tsy vadika ho lasa fiainana izany raha mijanona ho fahalalana fotsiny. Ka dia manasanao ary hanaraka ny toy ny tantaran'i Jona handraisantsika ny lesona tia nampitaina amintsika indray. Manao mandra-piona vetivety ny mpiara-mianatra aminao Eliandry amin'ny Tanso. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaim-poana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: www.awr.org na www.feofanantenana.org.